sabatsika rehetra nahato ty sasabatana izy izao. Andeha ho fihintsika ny tenantsika dia ho fihintsika koa ny namatsika akaikintsika. Rehefa famiana ny ankizy rehetra dia izay indrindra ny lohahevitra amin'ity fiarahantsika androany ity. Ny kisaokisao Jesosy dia midika hoe fifamihinana sy fifanondroana. Izany indrindra nefa dia miampy miaraka amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny fitoriana ny filazantsara izay midika ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra aseho sy ny zavatra zaraina. Ka noho izany, ndeha arintsika nanaraka fandaharana iray izay ho atolotra reto ankizy ireo. Jesus, my nightlight, shining so near, chasing away every shadow and fear. Your love surrounds me, peaceful and bright. Jesus, my comfort, my nightlight. I hear his Kisoso ho an'i Jesosy natao ampitiavana nalefa avy any an-danitra. Ireto misy valopy izay misy taratasy avy any amin'i Jesosy. Ndao arosokafantsika izany valopy izany. Ny valopy voalohany dia misy ny litera L. Ny valopy faharoa misy ny litera O. Ny valopy fahatelo kosa dia misy ny litera V ary ny farany dia misy ny litera E. Rehefa tambatsika izay soratra litera zay dia manome hoe love. Na raha adika amin'ny teny gasy dia hoe ahoana? Fitiavana izay avy any amin'Andriamanitra. Omena ny ankizy tsirairay amin'izao sabatany ankizy izao. oh, yeah, he knows my name. When the sun comes up and I open my eyes, I hear your kind hello and I start to smile. You are with me here, in the little things, in my hands, in my feet, in the songs I sing. Every day, you are near to me. Every day, I am safe and free. Jesus loves me every day, Jesus loves me every day. I can sing, I can pray. Jesus loves me every day, in the sun and rain. Jesus loves me every day, he knows my name. Ndeha ranokatra taratasy anankiray isika izay olona malaza be ao amin'ny Baiboly. Tererana izay milaza hoe tiako aho. Ndeha ary. Zy namako malala, Maria avy amin'ny Betania no anarako, ary tiako tantaraina aminao momba an'i Jesosy izay nanova ny fiainako. Nipetraka teo an-tokony aho indray mandeha nihaino ny feony, raha ny hafa kosa nandeha sy mivezivezy manodidina. Hatramin'ny fotoana nitenenana dia nahatsapa zavatra tsy mbola fantatra hatr'izay aho, fitiavana madio sy manokana. Rehefa nijery ahy Jesosy dia nahita ny foko, tsy niasa mandrarako, tsy nifanahiako fa izao. Avy eo dia nandraraka diloilo-manitra teo amin'ny tongony aho izay fanomezana avy ato am-poko. Nefitra ny sasany fa fandanindaniana paona izany, saingy izy kosa nahita fa tsara izany. Nilaza tamiko izy fa ho tsaron'ny mandrakariva ny fitiavako, izany ny fomba tiany Jesosy. Tsikariny ilay fihetsika kely, ny fomangina, ny tomany. Ny fitiavana dia tsy miova izany na dia tsy mahomby azy isika indraindray na rehefa manadina. Ny fitiavana dia milaza hoe fantatro ianao, sarobidy ianao, ay ianao, koa tadidio izao. Ny fitiavan'i Jesosy dia tsy ho an'ny olona hafa ihany fa ho anao ihany koa ampitiavana be. There's someone who loves me, someone who cares, someone who's
Ny taratasy manaraka dia avy amin'ny mpanjaka vavy Estera izay mirakitra tantara mahafinaritra be. Ny afatra manokana ho amin'izany tantara izany dia hoe voafidy voafidy koa ny ankizy kely tsirairay avy. Ndao ary hanotsika ilay taratasy. Rinamako malala, Estera no anarako, vehivavy avy amin'ny tany lavitra taloha. Androany dia heverina ho mpanjaka vavy aho, talohany nametrahana ny satroboninahitra dia tovovavy tsotra aho. Ary matetika dia manontany tena hoe nahoana noho izao. Indray andro dia nahatsapa aho fa Andriamanitra tsy mifidy na ny toerana ionenan'izy ireo na ny zavatra ananany, na ny mahatonga lafatra azy ireo. Mifidy azy izy ireo satria tia azy ireo, ary satria manana drafitra ho azy ireo izy. Rehefa tandindondoza ny vahoaka dia matahotra aho. Tsy nahatsiaro berim-po aho. Nampatsara ahy nefa i Mordekay zanakan'ny mpiraitam-po amiko, fa angamba Andriamanitra no nametraka ny toerana nisay tamin'ny fotoana toy izao. Nandrosoary aho, tsy hoe nahatsiaro vonona fa satria nahatoky an'ilay nifidy ahy, ary anao dia voafidy koa. Voafidy mba ho tia, voafidy mba hamirapiratra, voafidy mba hitondra hafatr'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao. Aza adino mihitsy fa ny mpanjaka ny lanitra dia nametraka ny tombo-kase teo amin'ny fonao. Maka ny taratasy fahatelo tsika izay miresaka momba ny tantarandrota. Ny afatra manokana ho antsika dia izao hoe anisan'ny fianakavian'Andriamanitra. Ndao arovakitsika ilay taratasy. Ry namana malala, Rota no anarako, ary tiako ny ilaza aminao ny momba ny fahatsapako ny mahampikambana ahy. Tsy mora foana ny fiainana, ary indraindray ary mahatsiaro irery. Manana fomba manokana Andriamanitra ametrahana ny olona eo amin'ny fiainantsika, izany hoe ny fianakaviana, ny namana, ary ny olon-kafa mikarakara antsika mba ho tiantsika, hanampy antsika ary hitarika antsika. Na dia miatrika olana azy isika dia tsy irery mihitsy. Nataon'Andriamanitra ho anisan'ny fianakaviana isika, ary midika izany fa manana tokantrano miaraka aminy sy miaraka amin'ireo izay manaraka azy isika. Ny fiatsika rehetra feno fitiavana sy hatsaram-panahy ary fikarakarana dia manampy amin'ny fananganana ity fianakaviana ity, ary ianao dia ampahany manan-danja amin'izany. Tsaro fa anisan'ny manana toerana aminy ianao. Hitany ianao, tiany ianao, ary manana toerana foana ao amin'ny ankonan'Andriamanitra ianao. Sarobidy aminy fonao sy ny ainao. Misy lehilahy anankiray ihany koa izay tena malaza be ao amin'ny Baiboly, tsy izay izany fa Petera. Petera dia manana hafatra manokana izay hoe voavela heloka.
voavela heloka dia voavela heloka ianao dia voavela heloka isika tsirairay avy ndao ary a hoenotsika izany taratasy izany. Namana malala petera nanarako iray amin'ireo namanay akaiky indrindra amin'i Jesosy aho nefa tsy tonga lafatra. Nanao fahantsoana lehibe aho nandany nahafantatra azy mihitsy azany aho rehefa ao natahotra. Nahatsiaro menatra aho ary nieritreritra fa tsy ho tafaverina amin'ny laoniny intsony. Tsy nahafoy ahy nefa i Jesosy, namela tanteraka ny heliko izy, nibanjina foko ary nilaza hoe fahana ny ondriko. Tamin'ny alalan'ny famelan-keloka nataony dia nianatra zavatra mahatalanjona aho. Tsy mahafoy anao ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fahadisoana dia tsy mahamarina anao. Tokony verina ve isika ka hiara-hiaino azy? Ianao koa azonao atao ny miaina izany. Ny mamela heloka avy amin'Andriamanitra dia tena manokana mahery ary maharitra. Amin'ny fofeny fankasitrahana, Petera. Ny farany dia izao, misy lehilahy anankiray tsara ilayntsika tahaka ao amin'ny Baiboly. Iza ary izany eo? I Davida. Ny havatra manokana dia izao hoe nahafinaritra ny nanaovanao ahy. Ndao ary a hoenotsika izay voalaza ny taratasy. Ry namako malala, Davida no anarako. Mety ho fantatrareo toy ny mpiandronjy aho izay nitarika ny Goliaty, izay niatrika ny Goliaty angoavam-be. Tendry lokanga ho an'ny mpanjaka ary tian'Andriamanitra tamin'ny foko manontolo. Mbola zazalahy fotsiny anefa aho talohan'izay. Anisan'ny iray tamin'ireo mpirahalahy maro kely sy noadinoina foana. Andriamanitra dia nanaraka ny maha izy ao ahy ary namorona anao tahaka ny maha anao koa izy. Ny tenanao, ny toetranao, ny fonao, fanomezana avy amin'ny avokoa nefa izany. Tsy voatery ho goavam-be indrindra, mafy indrindra na matanjaka indrindra anao mba ho mahatalanjana. Faly aminao Andriamanitra satria mahatalanjana ny nanaovany anao. Rehefa mahatsiaro tsy tanteraka ianao na mampitany tenanao amin'ny hafa dia tsaroa fa Andriamanitra mihitsy no narotsaka tsehatra namorona anao tahaka ny mahanao anao ary manana drafitra ho amin'ny fiainanao izy. Aseo araka lazao fa nataon'Andriamanitra manokana anao. Andetsika maka ny Baiboly ao amin'ny Korinthiana 2:7-9. Amin'ny anaran'i Jesosy, eny aseho pitsikiliny Kristy izay entinay ianareo. Tsy nosoratana tamin'ny rano mainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'ny tena vato fisaka fa teo amin'ny vato fisaka nofo dia ny fo. God.
efa nisy fotoana ve ny ankizy naharay taratasy? Angamba taratasy tamin'ny andro fitsingerenan'ny taonanao dia naharay taratasy ianao, na koa hoe karatra anankiray avy amin'ny olona tena tianao. Sao ny taratasy dia miavaka satria mampatsiahy antsika fa misy olona mieritreritra antsika anoany. Androany dia te hitantara tantara anankiray izay tena marina. Tantarana ankizivavy kely anankiray antsoina hoe Mia, izay nanapa-kevitra ny hizarany fitiavany an'izy amin'i Jesosy amin'ny fomba mangina. Ndahoary inotsika izany tantara izany. Isan'andro i Mia dia nahita ankizivavy kely ohatry ny hoe mampalahelo, mandrery, toa tsy misy namana izany. Koa indray faran'ny herinandro izay teny vavaka i Mia hoe Jesosy tiako fantatry ny olona ny alehibe ny fitiavanao azy ireo. Afaka manampy avy ianao? Avy eo dia nahita hevitra i Mia fa hanoratra taratasy anankiray. Dia navoakany ny taratasy dia navoakany ny valopy. Dia namoaka penina anankiray izy. Dia nanoratra izy. Mba fantatrareo hoe inona ny soratany Mia? Izao no nataony tao anatin'ilay taratasy hoe nataon'i Jesosy miavaka ianao. Tsy irery mihitsy ianao. Manana drafitra ho an'ny fiainanao Andriamanitra. Rehefa vita n'izay dia tsy nanao sinizy fa nivavaka ho an'ny tsirairay fotsiny izy ary nangataka an'i Jesosy mba handefa izany taratasy izany any amin'ny olona izay tokony azo azy. Rehefa tonga alatsinainy dia nasitry mangingina tao amin'ny dabilio ireo taratasy ireo tao amin'ny efitrano sekoliny. Nataony moramora tao. Nandeha ny andro iray, nandeha ny andro roa, ary indray tolakandro izay nisy mpampianatra anankiray tonga tao amin'ny kilasiny zareo ary laza hoe nisy olona ato amin'ity sekoly ity namela taratasy feno hatsaram-panahy miaraka amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly. Na iza ianao tiako fantatrao fa nanova fiainan'ny mpianatra be dia be io taratasy izay nataonao. Taiza moa no nataony Mia ilay taratasy? Tao ambany dabilio no nasitry Mia ilay taratasy. Nisy tovovavy anankiray izay nahatsiaro tena ho nalahelo ary tsy nieritreritra fa misy miraharaha. Saingy tamin'io andro rehefa nojereny tao ambany dabilio dia nahita taratasy iray izay laza izy hoe tiana ianao ary manana tanjona ho anao Andriamanitra. Nampatsiahy azy io taratasy io fa tsy adino izy fa kay mahita azy Andriamanitra. Nitsiky mangina i Mia satria fantany fa tsy ny teny no nanova fa izy ny fitiavan'i Jesosy voasoratra tamin'ny alalany. Rankizy, rehefa maneho hatsaram-panahy ihany koa isika, rehefa mamela heloka, rehefa mizara ny fitiavan'i Jesosy amin'ny olona dia mametraka hafatra anankiray ao am-pon'ny olona anankiray isika tsirairay avy. Koa amin'izao fotoana izao tsarovy kizaokizao Jesosy natao am-pitiavana ary nalefa avy any an-danitra. Satria isika dia tia tahaka an'i Jesosy dia manolotra taratasy ho an'ny olona iray izay mila izany. Ho androany ary, iza ny olona anankiray tianao andefasana
kisokiso Jesosy fa ataontsika mitiavana be izany ary ho alefantsika amin'ireo olona izay manodidina antsika. Dia mirary koa maramirary aoka ho fitahiana ho an'ny hafa ny ankizy kely tsirairay avy ka amin'ny alalan'ny taratasy izay alefantsika dia ho isy ankizy be dehibe ahery amin'ny teny izay omentsika azy ireo. Dia ndao isika hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra fa mahafinaritra be ny toriteny izay nomenao androany. Ampianaro izahay ahizaran'izany taratasy izany, ahizarany fitiavanao amin'ireo olona izay manodidina anay, amin'ireo mpiarabelona aminay, amin'ireo namanay any ampianarana na ireo mpiara-milalao aminay. Dia misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Dia ankasitrahany indrindra ianao Ray malala. Amen. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. Pray, He is there. Seek, He is listening. You are His child. His love now surrounds you. He hears your prayer. Lead us, the children of such is the kingdom of Heavenly Father, are you sitting there? Empty spirit and surrender trials free. Some say that heaven is far astray, but earth is close around me now surrounds you. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to trust on me. Father, in prayer I'm coming now to thee. Father, in prayer I'm coming now to thee. Antso farany sony amin'ny fitiavana. Ianareo rehetra dia nahita sy nanokatra taratasy androany. Taratasy feno fitiavana, fahamarinana, fampatsiahivana avy amin'ny Jesosy. Fantatrao ve hoe inona no mahavariana kokoa noho ny fandraisana taratasy? Ny fahatsapana fa ny tenanao dia taratasy.
milaza amin'ny baiboly ao amin'ny Korintiana 2:7 hoe epistily avy amin'ny Kristy ianareo, tsy voasoratra tamin'ny rano mainty fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona. Noho izany, raha toa ka anao soniany anarany aminao Jesosy dia tsy ho eo amin'ny taratasy izany fa ho ao am-ponao izany. Ny taratasy tsirairay dia manana mpandefa. Rehefa mahazo mailaka izahay dia manamarina foana hoe avy amin'izy izany, angamba namana, olona iray ao amin'ny fianakaviana na olona malaza mihitsy aza, saingy ankehitriny ny taratasy rehetra dia avy amin'ny toerana iray ihany, avy amin'ny Jesosy mihitsy. Te hilaza izy hoe tia anao, fantatra ianao, voavela heloka ianao, manana talenta ianao, voafidy ianao, anisan'ny fianakaviako ianao, manomboka amin'ny zandriny indrindra ka hatramin'ny zokiny indrindra dia tsy miova ny hafatra, satria ny fitiavan'i Jesosy dia tsy very na oviana amin'ny mailaka. Taratasy faharoa, ny taratasy tsirairay dia manana hafatra, ny taranaka tsirairay dia mamaky ny fahamarinana mitovy fa amin'ny fiseho samihafa. Ny ankizy maneho hoe tiay Jesosy. Mety andre toy izany koa ngamba ianao olon-dehibe tsy manadino ahy Jesosy, na andre ny ray aman-dreny be hoe mbola mampiasa ahy Jesosy. Fa ny hafatra dia iray sy mitovy ihany. Manandandry ianao, noforonina amin'ny tandrony ianao. Indraindray izao tontolo izao dia manoratra hafatra hafa momba antsika. Tsy mahavita ianao, antitra loatra ianao, tsy voaray ho amin'ny isan'ny fianakaviana ianao. Fa i Jesosy dia manoratra taratasy am-pitiavana amin'izay lainga rehetra, mandra-pahatonga ny fahamarinana ho an'ny sisa tavela ao amin'ny pejy. Ny fahatelo, ny litera tsirairay dia manana ny toerana alehany. Ny taratasy dia tsy natao hijanona ho voaizy tomboka se fotsiny ihany, natao alefa izany. Noho izany, rehefa manoratra ny fitiavany ao am-potsika Jesosy dia mangataka antsika izy mba hanoratra izany amin'ny fianakaviantsika, ny namantsika, ny mpiray vodi-rindrina amintsika, ary na dia amin'ny olona tsy mbola niaona tamintsika aza, afaka mandefa izany amin'ny alalan'ny hatsaram-panahy ny ankizy, afaka mandefa izany amin'ny alalan'ny herim-pony tanora, afaka mandefa izany amin'ny alalan'ny asa aman-draharaha ny olon-dehibe, afaka mandefa izany amin'ny alalan'ny fahendrena sy ny vavaka ny zokiolona. Isika rehetra dia taratasy velona mandeha mpiresaka sy mpampatsiahy fa tian'izao tontolo izao Jesosy. Atsangano ara ilay valopy ka androany rehefa mamarana isika dia tsaro fa manana mailaka ianao, ary ianao io mihitsy no mailaka voaisy tomboka se tamin'ny fahasoavana ianao, mifono fanahy masina ianao, manao sonia kizao Jesosy, natao tampitiavana ary nalefa avy any an-danitra. Miaraka hivavaka isika. Jesosy eo, misaotra anao izahay amin'ity andro mahafinaritra be nomenao anay ity, satria tsapanay ny fitiavanao tamin'ny alalan'ny tsiky rehetra, tamin'ny alalan'ny hira rehetra, ary tamin'ny alalan'ny tantara rehetra izay fampizarana teto androany. Misaotra anao nampatsiahanay fa anao izahay, tiany izahay ary voafidy ary voavela heloka, natao tamin'ny fomba mahatalanjona ary anisan'ny fianakavianao lehibe sy mandrakizay izany. Nasehonao anay ny endriky ny tena fitiavana dia fitiavana izay manome, fitiavana izay miaino, izay mamela heloka ary tsy mety kivy.
Rehefa miala amin'ity toerana ity izahay dia ampio mba ho irako ao. Mitondra ny fitiavanao toy ny taratasy nalefa avy any an-danitra dia mankany amin'ny tranonay, ny sekolinay ary ny fiarahamonina izay misy anay. Aingana ny teny rehetra izay lazainay sy ny fihetsika feno fahatsaram-panahy rehetra ifampizary anay hibitsibitsika hoe kizaozao Jesosy, natao tamin'ny fitiavana ary nalefa avy any an-danitra. Tayo ny ankizy rehetra, tayo ny dada sy neny rehetra, ny raibe sy ny renibe rehetra ary ny namana rehetra izay tafavory teto tamin'ity androany ity. Ataovy malefaka ny fonay, misokatra ny tananay ary vonona izahay hanolotra ny fitiavanao na aiza ny toerana andefasanao anay. Misaotra ho amin'izany rehetra izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy nanao navavaka. Amen.